Rehefa niresantsika tamin'ny herinany fankalazan'ny klioban'ny Malagasy Karaté ny Maka ny faha-efapolo taonany nisy moa ireo hetsika maro isan-karazany izay nitaterahana tamin'ny herinandro iny. Raha ny faranjavany ny filohan'ny Malagasy Karaté ny Maka dia Fahombiazana no azon'izy ireo nandritra izay hetsika amin'ny fankalazana ny faha-efapolo taona izy satria dia nisy ny fiofanana nomen'ny Maître Ramanitrandrasana René izay isan'ny filompanorona ny Maka teo ihany koa ny challenge Maka ary ny festival des arts martiaux ndeo arahantsika ary ny famotinana izay rehetra izay. Fahombiazana tanteraka ny an'ny klioban'ny Malagasy Karaté Maka tamin'ireo hetsika rehetra nentin'izy ireo nanamarihana ny faha-efapolo taonany nisian'izany klioba Isan'ny. Isan'ny nampiavaka ny fankalazana ny fiofanana nomen'ny Maître Ramanitrandrasana René filompanorona ny Maka nandritra ny roa andro tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Ny zarainy voalohany indrindra aloha dia miarahaba anareo ny zavatra nampitaina tampikatrika nanao fiofanana teo dia tsy maintsy matomboka amin'ny bazy ihany aloha dia rehefa avy eo rehefa hita fa hoe mandroso dia ampiakarina kely le niveau zay zany izy. Feno efapolo taona ny klioba Maka izay isan'ny hoe ianao ny fondateur amin'izany klioba zany inona ny hevi-dehibe fonosiny izay efapolo taona izay ho anao manokana inona ihany koa nanamarika? Manahy manokana aloha dia marina hoe efapolo taona nanorenako ny Malagasy Karaté tao moa ny fahasahiranana, tao koa moa ny zava-tsoa ary betsaka koa ny zava-bita. Marina fa hoe nandao an'i Madagasikara efa telopolo taona lasa zay nefa ny Malagasy Karaté dia tsy maty akory fa teo foana ary hatramin'izao moa dia zao hitanareo zao fa roborobo afinaritra zay zany fahitako an'izy hoe velim-panantenana mahavelim-panantenana satria mandray andraikitra daholo zany ny tanora zandriny izay napetraka atao amin'ny Malagasy Karaté. Manao ny fahitanao ny atao hoe firoborobon'ny karaté eto Madagasikara zany amin'izao fotoana izao? Karaté eto Madagasikara aloha dia efa isaky ny mandalo dia mahita fa hoe misy foana olona izay tsy fantatro tonga ary manatevina ny laharana satria nandritra n'izay taona asa telo efatra izay dia nivezivezy teto Madagasikara foana ary nahitany hoe fivoarana voatra satria tonga daholo zany ireo mpanao karaté eto Madagasikara ary dia zany zavatra mahafaly azy satria zavatra tena kendreko moa koa moa amin'ny fandalovako isaky ny mandalo dia le fampiraisana indrindra fanatevenana ary indrindra fampiraisana ampitiavana an'ireo mpitarika indrindra zay zany ny tena ohatrany hoe mahafinaritra amin'izao fotoana zao dia metomboka zany manomboka zany misy tena firaiketam-po misy etaetapo te hivoatra eo amin'ny karaté zany. Ao anatin'ny nisy fotoana somary miparitaka ireo mpianatra ao amin'izao faha-efapolo taona izao tafiditra tao anatin'ilay teny filamatra ny hoe avondrona manahoana ny fahitanao an'izay? Fahitako azy aloha dia mivondrona mihitsy amin'izao fotoana ary vonona mbola hivondrona tsaratsara koa satria zay moa zany mitanjona ny tena moa efa melehibe ihany ary tsy maintsy atao azy ampivondrona ny karaté mpanao karaté eto Madagasikara ary indrindrindra mitarika satria mitarika ny tena mitarika ary zay moa nolazaiko tamin'ny namana teto zay nanao aterivy teto hoe inona no objectif anao zany amin'ny manaraka dia za hoe ny objectifako amin'ny manaraka dia mba hampifana an'ireo mpampianatra rehetrarehetra zay zany ohatra hoe no eritreretiko hoe ho atao rehefa fandalovako amin'ny manaraka ahafahako zany mampita voalohany aloha mampita ara-teknika faharoa marakaraka zany conseil pédagogique fahatelo manakaraka zany dia mba manome lanjany an'le karaté amin'ireo le ray aman-dreny rehetra izay ampitondra amin'izao fotoana mba ahafahan'izy ireo zany manatevina bebe kokoa le communication amin'le tanora taloha sy amin'le andro zareo zay tranainy.
akoatra ny fifanana dia nisy ihany koa ny passage de grade sy ny challenge Maka izay nandraisan'ireo skady zandry ny anjara ary ny festival des arts martiaux izay nandraisan'ireo haiady hafa anjara.